ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmerabatsirako malalatra ty alakamisy fafolo ny volana febroary ity. Ny mofinaina voalahatra antsika anio afako dia ny bokin'ny Jeremia mpaminany toko fahatelo amby telopolo. Jeremia toko fahatelo amby telopolo ny andininy faha efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faha enina amby roapolo. Jeremia toko fahatelo amby telopolo ny andininy faha efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faha enina amby roapolo. Vakitsika amin'ny ran'i Jesosy. Indro avy ny andro ho Jehova izay anatanterahako ny teny soa izay nolazaiko ny amin'ny taranak'Israely sy ny taranak'i Joda. Amin'izany andro zany sy amin'izany fotoana zany dia hampaniry rantsana marina ho an'i Davida ary hanao fitsarana sy fahamarinana amin'ny tany izy. Ary amin'izany andro zany dia hovonjeny Joda ary Jerosalema andro fahizay ary izao nanonana azy Jehova fahamarinantsika. Fa izao nolazain'i Jehova, Davida tsy ho diso zanakalahy hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny taranak'Israely, ary ny Levita mpisorona tsy ho diso zazalahy eo natrehako, mba hanaterany mandrakariva fanatitra hodorana sy fanatitra hohanina ary fanatitra hafa alatsadra. Ary tonga tamin'ny Jeremia ny tenin'i Jehova na hoe, izao nolazain'i Jehova, raha mahafoana ny fanekeko ny amin'ny andro sy ny fanekeko ny amin'ny alina ianareo, mba tsy hisy andro sy alina amin'ny fotoany, dia azo foanana koa ny fanekeko amin'ny Davida mpanompoko, tsy hanana ny zanakalahy anjaka eo amin'ny seza fiandrianana sy amin'ny Levita mpisorona mpanompoko, toy ny amaroan'ny kintana any amin'ny lanitra izay tsy azo isaina, ary toy ny fasika any amin'ny ranomasina izay tsy azo afatra, dia toy izany no hanamaroko ny taranak'i Davida mpanompoko sy ny Levita izay manao fanompoam-pivavahana ho ahy. Ary tonga tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehova manao hoe, tsy hitanao va izay nolazain'ity firenena ity hoe ny fianakaviana roa izay nofidian'i Jehova dia fanariny, toy izany no namavon'ny oloko, koa dia tsy hovaniko firenena hoe masony intsony ireny. Izao nolazain'i Jehova, raha tsy amin'ny andro sy alina ny fanekeko, ary raha tsy mitendreko ny lalana fitondrana ny lanitra sy ny tany, dia ariko ny taranak'i Jakoba sy Davida mpanompoko, ka ny anarany tsy mba hanalako ho mpanapaka ny taranak'i Abrahama sy Saka ary Jakoba, fa ampodiko avy any amin'ny fahababon'izy ka amindrako fo. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andininy faha efatra ambin'ny folo ariary no entina mampahery antsika. Hoy ny Tompo, indro avy ny andro Jehova izay anatanterahako ny teny soa izay nolazaiko ny amin'ny taranak'Israely sy ny taranak'i Joda. Indro avy ny andro Jehova izay anatanterahako ny teny soa izay nolazaiko tamin'ny taranak'Israely sy ny taranak'i Joda. Revako ao anatin'ny vanim-potoana mampangiry firisy mampirotsat-dranomaso ny firenena ankehitriny, indrindra reo avantsika mpiray tanin-drazana amintsika any amorontsiraka atsinanana, manomboka any amin'ny atsinanana avaratra, Mahanoro, Vatomandry, mikisaka midina aty atsimo, mamakivaky, Mananjary, Vohipeno sy ny hafa rehetra, ary dia manakara betsaka ireo zavatra simba, hatramina fonja aza mo simba, trano fiangonana, sekoly, trano mpanjakana, lalana, tetezana, tranon'olon-tsotra, fiariana, tanimbary, fambolena sy ny sisa rehetra. Tsy mora revako malala miatrika izany zavatra zany ho an'ireo olona any toerana. Betsaka reo antsoavy efa rentsika, raisitsika amin'ireo havantsika, vonjeo hoe omeo tanany. Revako inona no entintsika mampahery azy? Inona no teny hoentina mampahery azy reny? Inona no teny hoentina mampitraka azy reny, mampiorona azy reny ao anatin'ireo faharavam-pananana izay iarahantsika mahita izao ry havako. Ity bokin'ny Jeremia mpaminany ity revako malala izay tahatahaky ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana zany no mitranga amin'ny andro ankehitriny. Ny Tompo eto mampahery ny zanak'Israely ary miteny fa hanatanteraka
ny filazantsara zay nampanantenay ho tanterahin'ny tompo ny vaovao mahafaly na ny teny soa na ny filazantsara efa nampanantenainy ho an'ny Israely sy Joda. Any ampikadrana na anatina fahoriana ny tranomaizina zany Jeremia no mitondra ty afatra faminanena ity. Fahitana moa ny maromarina kokoa. Fahitana faharoa hitan'ny Jeremia ao ampikadrana ity fahitana ity ary fahitana fa ho tanterahin'ny tompo ny teny soa na ny teny fampanantenana na ny filazantsara na ny vaovao mahafaly efa nampitondrain'ireo mpaminany efa nilazainy tany aloha. Ary dia teny tena mampahery antsika amin'izao vanim-potoana ankehitriny zao koa zany tiavako malala. Fa meriberitsika eto manao hoe ny tenin'Andriamanitra dia marina amin'ny olona rehetra, marina amin'ny fotoana rehetra, marina amin'ny toerana rehetra. Ny Baiboly dia tsy natao hoe boky fanolozan'ny toetrandro, tsy zay, raha tsy zay dia tsy Baiboly izy. Fa ny Baiboly dia boky zay nisoratana tamin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra, tamin'ny alalan'ny tsindrimandrin'Andriamanitra ary miteny amin'ny taranaka amin'ny fandimby-trano. Tsy hoe tantaran'ny zanak'Israely ty na tantaran'ny Jeremia mpaminany ka dia avalin'ny toetrandro any amin'ny fotoana efa ela, fa ny Baiboly rehefa ko malala dia tenin'Andriamanitra. Ary ao anatin'izany famakiana amin'ny Baiboly zany no iasan'ny fanamasina ao anatintsika ka miteny amintsika amin'ny fotoana ankehitriny Andriamanitra amin'ny alalan'ny soratra masina. Finoantsika zany rehefa ko malala ary marina tao anatin'ny taranaka amin'ny fandimby-trano. Noho zany ny Baiboly dia miteny amintsika amin'ity vanim-potoana ankehitriny ity koa izao teny zao teny fampanantenana ny tenen'ny tompo any zanak'Israely tamin'ny fotoana ny Jeremia mpaminany zao dia mampahery antsika koa hoe ny tompo dia mahatanteraka ny filazantsara na ny teny soa mahafaly efa nampanantenay. Andriamanitra dia mahatanteraka ny teny zay efa nampitondrain'ny mpanompony ao anatin'ny ady sarotra. Dia eto ary avako malala raha ohatra ka miresaka isika mamakafaka mandalina mijery inona moa ary lay teny soa mahafaly nampanantenain'ny tompo ho tanterahiny amin'ny zanak'Israely raha toka ity toko 7:30 ity. Ny toko 7:30 moa mahazatra ny mpino ny andininy fahatelo ataon'ny mpino mihitsy hoe lay telefônina 3:33 dia lay teny hoe antsoa dia ho valiko ianao ho ny tompo ary ampisehoko zavatra lehibe saro-patarina izay tsy fantatrao. Jeremia zay asain'ny tompo miantso azy mba hampahita azy fahitana, mba hampahita azy ny zavatra ho avy. Zay ny dikan'io teny io. Ao ampigadrany Jeremia ao anatina tranomaizina izy no tenen'ny tompo antsoa fa hanehoako fahitana ianao, ampisehoko anao ny zavatra ho avy. Dia io ny zavatra ho avy naseho ny tompo, io fahitana io hoe hamaly hahatanteraka ny fanekeko amin'ny taranak'Israely sy Joda. Rehafako raha toa ka jerena ary ataondray mijery dia faravakely natao hoe zavatra anankiray ihany fa miseho amin'ny endrika telo ny fampanantenan'Andriamanitra amin'izany hoe filazantsara zany. Andriamanitra tsy manadino. Zay no amtinana ity Jeremia toko 7:30 ity. Andriamanitra tsy manadino. Ao amin'izay ampaminany efa saika haitsika tsy anjery lay andinitsy ohatra masina hoe mety manadino ny zanany noho ny vanivehivavy. Dia insy ohatra masina hoe eny mety anadino ihany izy. Fa izaho Jehovah Andriamanitra aho tsy manadino anao. Ary dia Andriamanitra tsy manadino ny mpanompony no teny soa mahafaly izay ambaran'ny tompo eto. Andriamanitra tsy manadino antsika. Andriamanitra tsy manadino ny olom-bofidiny. Andriamanitra tsy manadino ny firenena izay ny fidiny. Tahaka atsika. Rehafako faravakely ny araka tsy manadino Andriamanitra dia inona ny endrika isehony zany? Voalohany dia izao Andriamanitra tsy manadino ka mahita ny fahorian'ny olony. Ao am-bokin'ny Exodosy toko 7 raha niantso an'i Mosesy Andriamanitra dia izao ny teny manao hoe hitako ny fahorian'ny oloko any Egipta. Ary tsy amin'io ihany fa amin'ny faminanian'i Jeremia dia ahitantsika faminanian'i Isaia dia ahitantsika hoe Andriamanitra tsy manadino ny fahorian'ny olony.
Ny fahorian'ny olona zay hita eto am'ty boky ny Jeremia mpaminany ity de fahoriana vokatry ny safidin'ny olona satria ny olona ny zanak'Israely zany ny safidiny tsy hibebaka satria ny olona ny safidiny tsy hiverina tamin'Andriamanitra dia nanjary latsaka tao anatin'ny fahalavon'ny fahababoana sy ny kapok'Andriamanitra izy mba hampiverina azy amin'ny lala mahitsy. Zaho anefa reafako malala tsy manadiny ny vahoakany Andriamanitra, tsy nanadiny ny mpanompony Andriamanitra, na inona anton'lay fahavoazany ny olona ny fidin'Andriamanitra eto. Ny safidiny tsy hibebaka ny zanak'Israely, ny safidiny anao ratsy ihany izy, ny safidiny ny anompy sampy ihany izy, ny safidiny ala tamin'Andriamanitra ihany izy. Tsy zay ny olan'Andriamanitra. Jeremia 3:7 fa miteny izy manao hoe tsy adiniko ny fahorian'ny oloko. Le afaka malala ao anatin'ny fanarenana zavatra sarotra isika, ao anatin'ny fanarenana zavatra mafy isika, de andeha andohalika ivavaka ho an'ny firenena, andeha andohalika ivavaka ho an'ireo olona azo ny zavatsarotra maro isan-karazany 700 tanàna ray manontolo simba, trano fiangonana miala tafo, iny anosy varika ty ny tatsika amin'ny totsika hoe ny tambajotra nge zay mbola takatry ny tambajotra ary fa betsaka ny tsy takatry ny tambajotra ahitatsika andraisana tatitra atsiaro ny fahoriana. Avako malala ny voalohany de zao ny fehiketsika miara-mioroka miara-mandohalika amin'Andriamanitra hoe tompo jereo ny firenenay, jereo ny fahorianay ao anatin'izao zavatsarotra izao. Misy heviny zao amin'Andriamanitra mazava ho azy, misy dikany, misy antony, tsy ny faharavam-pananana tahak'izao na faharavan-javatra tahak'izao zany hoe tsisy antony ao anatren'Andriamanitra. Amin'Andriamanitra tsisy kisendrasendra. Fa tsy ny fametrahantsika fanontaniana amin'ny tenantsika ny mahamahay antsika voalohany indrindra, fa ny fametrahana fanontaniana amin'Andriamanitra hoe tompo tsy adininao za io, tsy adininao na de ao anatin'ny fahoriana ary zay mety ho nataonay, zay mety ho antony zavatra maro samihafa de zao tsy zay ny zava-dehibe fa ny fitodianay aminao, hamariny ny teninao Andriamanitra fa tsy manadiny ny mpanomponao amin'ny fahoriana lalovana ianao. Fa ny faharoa rehefa malala zay aseho n'ity bokin'ny Jeremia mpaminany ity dia tsy hoe tsy manadiny ny fahorian'ny olona ihany Andriamanitra ka mitodika aminy, fa Andriamanitra ko tsy manadino ny fanekeny. Mazava be ny tenin'ny tompo ndiny 20 izao nolazainy Jehova, raha mahafoana ny fanekeko ny amin'ny andro sy ny fanekeko ny amin'ny alina ianareo mba tsy hisy andro sy alina amin'ny fotoany, de ho azo foana koa ny fanekeko amin'ny Davida mpanompoko. Zany hoe raha ohatra ka mahavita hoe tsisy andro sy alina amin'ny fandimby intsony de foana ny fanekeko Andriamanitra. Zany hoe tsy ho foana mihitsy ny fifandombiasan'ny alina sy ny andro hoy ny tompo etinoho zany, tsy ho foana ny fanekeko amin'ny mpanompoko. Rehefa koa malala eo isika no mampahery eo avantsika ary mampahery atsika Andriamanitra fa tsy nanao fanekena faharavana amintsika mandrakizay akory Andriamanitra, nanao fanekena hitaizantsika izy. Ny fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamintsika de fanekem-pihavanana, faneken'ny fitahiana, faneken'ny famindrampo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. No zany de zao faharavazany zavatra izao de sekoly ihany zao mitaisa, asidra hisedrana ny finoantsika ihany zao, afo hisedrana ny fahamarina ny fitiavantsika ihany zao, afo hisedrana ny firaisam-pirenena, afo hisedrana ny alalo ny fifankatiavana, afo hisedrana koa aza ny amafy ny fiombonana eo anivony samy mpiray tanindrazana, afo hisedrana ny firaisam-pon'ny kristianina FJKM rehetra, ny kristianina rehetra manoloana ny faharavana imbonana, fa tsy andro zareo any antsinanana aty zay ty andrefana. Ry havako malalo ny dikan'izany de zao mizato edratsika fotsiny zao Andriamanitra, fa tsy anadiny ny fanekeny mihitsy izy. Inona ny fanekeny amintsika? Fanekeny ny fanasitranana, fanekeny ny famelan-keloka. No zany rehefa malala mampahery eo avantsika ireo isika ary mampahery atsika koa hiara mientana amin'izy ireo. Ity bokin'ny Jeremia mpaminany 3:7 de mitodika mihitsy amina firenena, tsy mitodika amin'ny olon-tokana isa, mitodika amin'ny firenena. Ny changement climatique ke rehefa koa malala anankiray marina fa eo ny fanazavana ara-panahy zay hotsika hoe sekoly fitaizana, fa eo koa ny fanazavana siantifika eo ambonany rehetra.
zay averan'andriamanitra andalo ho fitezanantsika satria dia tena ny olombelona tsy meritreritra ny olombelona tsy nitandrina ny tany zay nomen'andriamanitra ivahiniitsika isika changement climatique nge tsy ditsika hevitra rehafako malala refa efa io manarangarana io hitatsika ny ahitany miamitombo any atsimo hitatsika ny fiemorany nyrotsakorana tsy mahafantatra an'izany tsika rehetra nanompoko viana koa sika ny hoe aty amin'ny volana desambra janoary vao mahita orana tsika rehetra zay zokonjokony 10 taona ny mihoatra de sa mahatadidy ny rotsakorany volana oktobra ny orana mivantravatra ny volana novambra ny kotokora ny volana tsisy krismasy tsisy orana zany rehetra ny 5 taona fa zao tsika krismasy maina be tsisy ninina erikerika kely ndraiky amy 3 desambra mamagana ny taona izy ahitantsika ny changement climatique tsy mila scientifique de manahoana zany fa ny fiainatsika isan'andro zao tsika miresaky zao makamin'ny faritra varantananarivo aloha de mbola mita olona manetsa mbola mahita olona manetsa volana febroary manetsa vaky ambiaty mbola tsisy an'izany de afaka malala no zany dia ahitantsika io changement climatique zay zavatra mitranga io ny fanarahany olona teto amboniny tany tamin'ny accord de Paris teo na vitsivitsy lasa zay roa degré ny fiakaran'ny hafanan'ny tany tsika miresaky zao ny mpandinika de miarabanaiky fa miakatra 4 aza dikan'izany de zao fatatsika rehetra na de olo tsotra fafantatra fa ny cyclone na ny rivo-doza dia mifampiankina amin'ny hafanan'ny atmosfera arakaraky ny mampisy ny hafanana koa ny manafaingana ny fiforonan'ny cyclone sy mahamafy azy zany lefako malala eketsika fa misy andraikitra tsika olombelona ao misy ditra tsika olombelona ao misy hamafisam-po tsika olombelona ao dia ampandalovin'andriamanitra sekoly tsika olombelona andiniatsika tena hoe tompo niala tamin'ny fanekenao zahay nasainao nitandrina ny tany zahay nasainao nitandrina ny fiainan'ny rahalahanay zahay saingy zao indrisy fa tsy vitanay zany dre afaka malala eto na inona tsy fahatanterahantsika na inona ataotsika hoe ota zay nataotsika de nanitsy atsika andriamanitra tahaky nantsiny ny zanak'Israely eto ka namela zo any amin'ny fahababola sy ny faharavana de manome toky anefandriamanitra ao anatin' zany zavatra zany fa tsy manadino izy ary mampitondra vaovao mahafalo atsika fa amerina indray ary manome toky fa hamerina indray iasa anampy atsika iasa amin'ny fombany izy andriamanitra amin'ny fikarakarana atsika indray refaka malala tany amin'ny taona asatsaronareo zay nandaliny classe de seconde tanoany de nianatra tononkalo malagasy mo isan'ny mahay tononkalo ka tsaroko tononkalo anankiray tany amin'ny classe de seconde tany izay mba tiako vakina aminao vavaka izy ty vavaka izay manaitra ny fony aminy hoe manahoana moa ny andraikitrao manahoana moa ny tokony ataonao manoloana ny zavatra sarotra tahaka zao andriamanitra manome toko fa tsy anadino andriamanitra manome toko fa tsy anadino fanekena ny fanaovany tamintsika ary mamitsika samy mpiray tanyrazana de ty misy tononkalo vavaka ho ia zay ovakiko aminao satria nanaitra ny fo nitaizany fo nitaizany fitiavana amana tam'ireny tamy taona 4 telo 20 tano any zay natanjaka tena tanjaka moa literatura malagasy tamin'ny fotoanandro toy zao le tononkalo tompo azo omenay akory ny arena sesena raha hoetiko ansena ireo mahantra mahonena aza omenay akory ny vola sy ny laza tsy aminjeko havanory ary mety ampiavinaza azo omenay akory ny voninahitra sy dera tsy sahazay ireny mora foana sy anjera azo omenay akory ny aja sy ny fambonina tsy aharitra firina raha tonga fisandratana ampihebito ny vatana azo omenay akory ny aingo be miraradraratra sao andaniny androkeo anoloan'ny fitaratra izany koa de mora lefy hampanjary jefijefy azo omenay akory ny volamena sy firavaka renty tena mampiavaka tsy iriko koa izany fampientanay atrany tsy tsinjovako ny ambany fa laviro lavitra nefa kosa tompo
raha foiko aminjena firenena ireo arena de atolory avoko entiko anaovantsoa azoko mba hanandratra anygasika ro sambatra ka ny tanako tsy ambatra ho sanganian'eo foana fa ho vonina anatrika ny adidy manoloana. Afako vavaka ho isika zay tononkalo zay mivavaka mampisy heviny ny zavatra eo am-pelantanantsika, mampisy heviny hoe inona kay ny dikany zavatra omen'Andriamanitra. Raha ohatra ka ny zavatra omen'Andriamanitra ho asa amirery ho an'ny tenako samyrery lay vavaka de tsy maninona fahazamena zany. Fa raha ohatra ka ho zaraiko amin'ny hafa, ho entiko ampifaly ny hafa, ho entiko anondrotra ny tanindrazako, ho ento anondrotra amin'ny mpiarabelampiko de omeo azy any ho lay vavaka, omeo ahy tompony dikan'io mba entiko anondrotry ny hafa fa tsy entiko tiany tenako ihany. Afaka malala mitsika manao hoe Andriamanitra tsy manadino ny fanekeny ifanaovany amintsika ary sika ry afaka malala so manadino ny hafa. Tony malagasy raha natakatra manao hoe trano tsy misy avaratra nge zay tsy mahalena no ialofany. Manao ahoana ry afaka malala ny toe-potsika Drandray nge ny vahiny miazakazaka miandro fanampiana isika tsy manino zany ry afaka malala fa izao tokony ho isika mpiray tanindrazana, tokony ho isika mpiray tanindrazana ny tonga voalohany any amin'ny mpiray tanindrazana mitovy amintsika. Manao antsoavy ry afaka malala eto boky an Jeremia mpaminany fa tsy manadino Andriamanitra fa isika ny fiasana. Farany ry afaka malala dia lay faminanian Jeremia mpaminany eto lay fahitany Jeremia mpaminany de zao koa tsy manadino Andriamanitra ka manome mpitarika endry any anivon'ny fiarahamonina. Ry afaka malala eto any de karazana mpitarika anankiroa tenenin'ny tompo manao hoe ao anatin'ny fanarenana tahaka izao. De izao izy Davida sy ny Levita, zany hoe ny fiangonana sy ny mpitondro anivon'ny fiarahamonina. Hoy ny tompo manao hoe tsy manadino anareo ao anatin'io fanarenana io, ao anatin'io ranomasy io ka hanome anareo rafitra, hanome anareo mpitondra, hanome anareo fikambanana de izao ny fiarahamonina, ny mpitondra firenena ary koa ny fiangonana. Ry afaka malala izao andiny tsotra masina zao ara de manome toky fa tsy manadino antsika Andriamanitra, rehefa tsy manadino antsika Andriamanitra de manome mpitarika endry izy. Amin'ny fotoana tahaka izao ry afaka malala no izana toetra ny fahendren'ny mpitarika rehetra isam-bohitra, isa-tanàna, ny sefim-pokotany, ny mpitondra fiangonana, manahoana moa etsehiny izy reny. Amin'ny fotoana sarotra tahaka izao no hanehoan'ny tompo fahazavan-tsaina amin'ny mpitarika isa-tanàna ka ahafahany mamory, mampiombona, mampiray mba ao anatin'ny fibanjinana ny fiaraha-mitondra ny mavesatra. Tsy tokony adinoana Nehemia, tsy tokony adinoana Ezra ao anatin'ny fanarenana tahaka izao. Afaka malala engane ananivy ny toerana maro samihafa any amin'ny misy antsika any ny fanahan'Andriamanitra, hitarika ny fiarahamonina, hitarika ny tsirairay avy ka samy anana mpitarika endry ny isa-tanàna, ny isam-pianakaviana mba afa miatrika izao fanarenana izao ry afaka malala. Fa Andriamanitra tsy manadino antsika ka manolo-tsaina antsika afa miatrika izao zavatra sarotra izao. Manome toky Andriamanitra fa ny tsy fanadinoan'Andriamanitra de manome antsika mpitondra, manome antsika mpitarika, manome antsika mpanentana endry afaka afahantsika mamolavola tetika asa mpanarenana, ny isa-tanàna, ny isam-bohitra, ny isam-pitandremana, ny isa-kristodaparitany, ny isam-pianakaviana. Mila zantsika ry afaka malala de ndeha hitodika amin'Andriamanitra. Jesosy Kristy tompo la efanekena tsara, la efa nyteny manao hoe efa aty amin'izao tontolo zao de ahitanareo fahoriana, faharapafananana, fahafatesana, fa izao matoky fefaresy zany. Zany ry afaka malala mahere zary matoky fa ny vaovao mahafaly, miteny soa mahafaly de ho tanterahin'ny tompo de zao tsy anadino antsika ao anatin'ny faharavano izy fa anampy antsika hiasa, tsy anadino ny fanekeny efa nataony tamintsika izy fa hitasy hiaro antsika, omba antsika, tsy amela antsika ho rery, ampandresy antsika, tsy anadino antsika izy ka ame antsika saina endry, anome antsika mpitarika endry isa-tanàna, isam-piangonana, isaky ny toerana misy antsika mba ahafahantsika mamolavola fanarenana sy fanamboarana ao anatin'izay mety mahasoa ny fiainantsika isan'andro. Fa ianao kosa mandeha any manaova samaritana tsara fanahy,
mandehana miantoraka amin'Andriamanitra zay takatry ny tananao, zay azo ny tananao entina eto, ary izay tsy efa ny tananao trotroy amin'ny bavaka. Ivavaka sika. Tompo, misaotra anao zahay. Misaotra noho ny fahatsiarovanay fa Andriamanitra tsy manadino anay eo antony fizahan-toetra ianao. Andriamanitra mizaha toetra anay ianao kanefa Andriamanitra tsy manary anay ao anatin'ny fahoriana fa mitodika amin'ny indra fonao. Tompo, misaotra noho zany teny mamy zany. Tanterahinao aminay Tompo ny teny somafaly fa ny fanekenao dia ho tanterahinao. Dia ny faneken'ny fitiavana, fanasitranana. Dia jereo ny tanindrazanay Tompo. Amarino. Jereo niezaka atao isan-tanàna, isam-bohitra, isam-pokotany, isam-pitandremana, amin'ny fanarenana. Dia me fahazavan-tsainy zahay, tahaky ny fahazavan-tsainy Davida, me fahazavan-tsainy zay tahaky ny fahazavan-tsain'ireo Levita, fahendrena fahalemem-panahy. Tompo, jereo zay rehetra. Ireo izay rehetra zay nomeno fanomezam-pahasoavana ho anay isam-batan'olona. Ataovy mahay miombona sy miara-mitondra ny mavesatra izahay. Ho fantatro zao tontolo zao fa endriny vahoaka malagasy. Mahay miara-mitondra ny mavesatra, mahay miara-miombona alahelo. Dia aoka ny fanahinao masina nova ny fonay, tsy hifampitsara anay, fa hifanomezanay tanana amin'izao faharavan-javatra izao. Jereo ireo manana fahasahiranana, jereo ireo tsy manana na iza ianteherana, jereo vao mifamindramponao, reo marary, manapy ireo ny mpitsabo amin'ny fiatrenany fitsaboana, manapy ny isa-tokantrano amin'ny fiatrenany olam-piainana ny fiakaran'ny vidim-piainana, manapy anao ireo tompon'andraikitra isam-baratonga eo anivon'ny fiarahamonina, ny fanjakana, me fahazavan-tsaina izy ireo, me fahendrena, me fanetretena, jereo ny mpitondra fivavahana, jereo ny fiangonanao, amin'izao ady sarotra izao, ampahirezy Tompo, tafio anao Jesoa, ho vavolombelonao amin'izao fizahan-toetra lalovan'ny firenena izao. Dia jereo ny tokantrano tsirairay avy Jesoa, anapaka eo aminay ny fiadananao sy ny fahatokinanao, fa Andriamanitra be indra fo ianao ary azo antoka. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.